mba ho sanatry aminay tokoa ny Jesosy izany tononkira izany nandalo ianao Jesosy mamangy anay mandrakariva kanefa tsy tsapanay ifonanay ny teo aloha rehetra tsy nandraisanay ianao tompo fa ankehitriny kosa manokatra ny fonay zay ny fo malotonay hidiranao ho diovinao Jesosy io satria tsy manam-pahamarinana izahay tsy manana zay mba mendrika na kely akory eo anatrehany fahamasinanao izahay ko mandrafo aminay mamelany helokay raha hotohizana ny toriteny tompo dia metezy ianao anadio mandrakariva ny fonay rehetra indrindra ny mpitory zay angady tompo tsy mahatapakahatra akory fa ianao fanahy masina no manazavany teny aminay tsirairay avy ary indrindra hafantaranay zay sitraponao ny fitiavanao anay hanananjara amin'ny fiainana mandraky izany no mahatotona anao koa dia mba ampio zahay fanahy masonao ayandray izany fitiavanay izany amin'ny androm-piainanay sisa sy velona amin'ny teninao ko mitenena tompo araka ny fombanao fa voninkiaino izahay amin'ny anaranao Jesosy tomponay sy mpamonjy anay no angatahana sy ametrahana izany vavaka izany amen. Araky ny efa voalaza teo ry havana dia ny Matio 1:20 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20 no anjaratsika amin'ny rahady 10 manaraka ny Trinité ity. Filazantsara ny Matio 1:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20 rehefa hita dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristo. Fa tahaky ny inona no anoarako ity taranaka ity? Tahaky ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy zay miantso ny namany ka manao hoe efa nitsoka sodina taminareo zahay nefa tsy nandihy ianareo, efa nanao feo fisaonana izahay nefa tsy nitehitratra ianareo. Fa tonga Jaona tsy nihinana na ny soko dia hoy ny olona manana demonia izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy mitrotro kosa dia hoy ny olona indro olona fatrapitia hanina sy mpisotro divay sakaizany mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hatramin'ny hamarinany asany ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna zay nanaovany ny ankamaroany asany lehibe izy satria tsy nibebaka ireo ka hoy izy ka nanao hoe lozanareo ry Korazina, lozanareo ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe zay natao teo aminareo dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavelona ireny. Fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa ny amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fisarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaomy asandatra hatrany an-danitra va ianao? Hety hatrany amin'ny fiaina tsy hita ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao dia ho naharitra mbaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho an'ny tany Sodoma amin'ny andro fisaharana noho ny ho aminao. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manao fanoharana Jesosy. Ary ankizy miantso ny namany hilalao no fanoharana nataony. Ary hiteto fa na inona kilalao iantsoany mpiantso hilalao
an'ireo namany dia tsy namokatra izany, tsy nanaraka ireo naontsoina, ary izany fanoharana izany dia ny ankizy voalaza eto zany dia ny jiosy, dia ireo zanaky ny Israely fantatsika loatra, tsy zovina amitsika fa nataon'Andriamanitra tany voaloboka teto amin'izao tontolo izao reto zanak'Israely reto, tao no nanehoany ny fitiavany azy ireo tamin'ny fomba maro samihafa fantatsika ny Baiboly manontolo, dia manambara ny fiarovanaN'Andriamanitra ny zanak'Israely, ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izay rehetra nolalovany. Nefa dia tany zany rehetra izany dia nampiseho ny lohany, nampiseho ny ditrany reto zanak'Israely reto, ary dia natokan'Andriamanitra ny teny tamin'ny fotoana sasany hoe firenena mafiatoka, firenena mafiatoka, mpaminany maro no efa niran'Andriamanitra teo amin'izy ireo mba hiverena an'izy ireo amin'izy Andriamanitra, hiverina amin'ny alalan'ny fibebahana ny sesy, ny fahatongavan'ireo mpaminan'ireo ny asa, nanambara ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ny reto zanak'Israely reto, kanefa dia mandraka ankehitriny tsy mbola nivaly araky ny anirian'Andriamanitra azy izany, fa mbola tsy finoana an Jesosy mandraka ankehitriny azy no misy. Nanao ny ainy tsy ho zavatra ry Isaia, ry Malakia sy ny namany maro, ary dia nipaka hatraty amin'ny Jona zay ambara fa mpaminany lehibe tsy misy to azy zay mpaminany nisy. Ary dia tsy vitan'izany, tsy nitsatra tamin'izany ary Andriamanitra, fa dia naniraka ny zanany koa tonga hiteny anambara ny sitrapon'Andriamanitra tamin'izy ireo. Ireto Israelianina reto, reto jiosy reto, tsy vitany hoe tsy mihaino sy tsy nino zay nambaran'ireo mpaminany ny raha natao amin'izy ireo, fa dia namono azy ireo aza no nataony. Ary eto dia hita sy ambaran Jesosy fa miteny ratsy azy ireo reto jiosy reto. I Jona dia ambaran'izy ireo fa misy demonia. I Jona zay nitory mafy ny tokony hibebahan'ny olona, ny olombelona fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, izany no vetiteniny Jona, izany no ambetiteniny, izany no toriny, no dradradradrainy, satria iraka nampanaovina azy izany no sitrapon'Andriamanitra dia ny hibebahan'ny olona, hitodihan'ny olona amin'izy Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana. Fantatsika ny hafaran'ny Jona, sady efa lazaina fa demonia zao, ary dia ny hafarany moa dia maty no tapahan-doha mihitsy aza. Jesosy tsy vitan'izay hoe Jona efa tonga nanambara ny tokony ataon'ny olona, dia ny hibebahany ary koa efa nilaza ny hiavian'ny mpamonjy ilay Jesosy zanak'Andriamanitra tonga nofo hamonjy izao tontolo izao, fa izany Jesosy izany zay naneho zava-mahagaga maro ny ran'Andriamanitra tety,
teo afovoan'ity firenena ity niara-belona tamin'ireo tojiosy reto satria firenena jiosy nametrahan'Andriamanitra azy izany Jesosy zany tsy nitambo asa sarana mihitsy tamin'ny fotoana rehetra nanasitrana ny aretina maro nandroaka fanahy maro nampijaly olona namoky ny noana anarivony maro nampahiratra ny masony jamba nampalady ny marenina eny nanangana ny maty indrindra aza nampatanjaka ny reraka tamin'ny teny nataony sy nomeny azy izy nanome toky zay reo reraka indrindra ara-panahy ary koa nitaona ny diso lalana rehetra tamin'ny toro-teny nataony mba hanatona azy ka hoy izy mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izany ho anome fitsaharana ho anareo eny toy ny masoandro be lohataona ny asa nataon'i Jesosy teo ampovoany reto jiosy reto ary dia tsy takona nafelina izany ary dia hitan'izy ireo maso ny zafatsoa zay nataon'i Jesosy teo amin'izy ireo satria firenena maizina no nisy azy ireo na dia atao teo azy ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo ka hoy Isaia ny aizina manarona ny tany ary ny ainspito manarona ny firenena fa aminao kosa no hiposahany mazava ary aminao ny isehoan'ny voninahiny izany dia ny fipatongavan'i Jesosy ho isan'ny olom-pirenen'ity firenena ity maizina izy kanefa tonga lay mazava hanazava azy izany amin'ny firenena jiosy ny ainan'i Jesosy ary dia tsy nino ary dia fantatsika ny amin'i Jesosy fa dia nombony izy ireo tamin'ny azo fijaliana noho ny tsy finoany ka izany no nahatonga an'i Jesosy teny mafy eto amin'ny tenin'ilay sabatra roa lela tenin'Andriamanitra ka ny tenenany hoe araka ny hitatsika eto amin'ny dimy faraiky amby roapolo manao hoe lozanao ry Korazina lozanao ry Betsaida fa raha mba tany Tiro Sidona no natao ny asa lehibe zay natao teo aminao dia efa nibebaka ela izy araky ny efa nanambarana azy teo ireto tanàna ireto dia santiona amin'ireo tanàna ny asan'i Jesosy ary ireto ny tena nahita izay rehetra nataon'i Jesosy satria maro tamin'ireo toeranareo no nanaovan'i Jesosy ny zava-mahagaga nataony nanatombony pahasoavana ireto firenena ireto tanàna ireto nivantana nandre nivantana nahita maso ireo ponina nonona tamin'ireto tanàna ireto ny amin'ny asa soa nataon'i Jesosy rehetra ary tamin'ireto tanàna ireto koa aza no nakany Jesosy ny maro tamin'ireo mpianan'ireo zay vavolombelony izany asan'i Jesosy izany tena azo tombotsoa tokoa ireto tanàna ireto ary Kapernaomy raha i Kapernaomy no lazaina dia io dia nilazaina fa io no tanànan'i Jesosy nonona teo izy nanao asa maro nasoa tao Jesosy nitory teny mahafaly tamin'ny olona mandrakariva izy indrisy anefa fa tsy nibebaka ny mponina tamin'ireto tanàna voalaza ireto
ka dia nahatonga an Jesosy ny teny mafy azy nanambara ny fitsaran'Andriamanitra ilay Andriamanitra mitondra fitsarana marina no miteny mafy ny teny moramora kokoa ho an'ny Tiro sy Sidona noho ny aminareo ry Konazina sy Betsaida ry Kapernaomy ahetry hatrany amin'ny aizina hatrany amin'ny ivony tany ianao ry havana moa tsy mampangorohoro ny fanahinao fa ny mandre zao fitsarana mahatahotra miatra amreto Korazina mponinao Korazina sy Betsaida ary Kapernaomy reto ankehitriny raha mandre zao ianao sa kosa mihevitra ianao fa ngazaho zany no itenenan'i Jesosy fa ireo bolina tao am'ireo tanàna ireo no nivantana n'ity tenin'i Jesosy ity ry havana amporisihina tsy tapaka ny kristianina hivavaka kanefa indrisy maro no azo ny hakamoana ka tsy mahanao izany tsy mivavaka na ny mivavaka fanao alohan'ny atory sy ny foa maraina aza dia tsy vita noho ny hakamoana indraindray tao amina hibebaka tsy tapaka ny sasany kanefa misafidy ny fikitra amin'ny ota tsy mahafoy ny ota ka dia milomano am'izany ilazana ny faharatsiany zao tontolo zao sy ny filany sy ny fandrika manimba sy mahafaty ireo tanora kanefa indrisy mbola misy ireo zay amporisy filibana ary dia manamafy fo mieritreritra fa mbola fahatanorana izao alao rehefa mba lehibebe kokoa antitrantotra fa fotoana filibana izao fotoan'ny fahatanorana izao tsy mandalo indroa ny fahatanorana ho ny sasany indrisy mampalahelo ny toy izany antsoina anatona an Jesosy mpamonjy ny olona mba hiavanany aminy mba havelany heloka mba harovany amin'ny herin'ny Satana zay manangolo tsy tapaka amin'ny androm-piainana eto amin'ity tany ity mba homeny fitsaharana mba hataony ho sakaizany eny ny tiany indrindra dia ny hanandratra ny olona tsirairay ho any an-danitra hiara-mandova amin'ny ny hareny lanitra sy hiadana amin'ny voninahitra mandrakizay miaraka aminy sankidrisy fa maro ny mbola tamana amin'ny ankoso-bolamena ny tany ary maro no variana amin'ny fiondrena amin'izao tany izao ny fitadiavana harena zay ambarany tenin'Andriamanitra fa misy mpangalatra manamtrano sy mpangalatra ary koa variana mitady ny harena misy kalalao sy arafesina manimba misy koa ny mangatakandro lava mangatakandro ny amin'izany antso hanatonany an Jesosy izany dia misy indrisy ny monimonina ary misy aza ny tamfotona noho izany toy ilay tovolahy ny tenenan Jesosy hoe amdio ny fanananao rehetra dia omeo ny malahelo dia andao hanaraka riavana Betsaida sy Tiro ary Kapernaomy ihany ny fitsarana
fa tsy misy ray ho afaka am'izany fitsarana izany, tsisy afaka andositra am'izany fitsarana izany. Koka andiny tena isika tsirairay avy satria tandrify atsika raha tsy mibebaka isika ity voalaza ho an'ny Tiro sy Sidona ary Kapernaum ity. Apetraho ary ny fanontaniana, firy impiry moa no efa nandrenesanao toroteny taonanao ibebaka anatona an'Andriamanitra indray amin'ny alalan'izany fibebahanay izany? Impiry moa no efa nitaomina tokoa hibebaka ianao ka hiverina amin'ilay Andriamanitra zay efa tianao sy vonoka ndray ianao mandrakariva? Moa va tsy mba tsapa fa ny famondrampon'Andriamanitra no mbola tsy mahalany ritratsika mandraka ankehitriny zao, de izy lay manome tombonandro hanatonatsika azy indray. Ary zany famondrampony izany ihany koa no mitaonatsika hibebaka, hiverina amin'izy Andriamanitsika, andany tenatsika ka hanaraka am Jesosy hitoky amin'ny famonjena izay nomeny ho maimaim-poana ho an'ny tsirairay avy. Manana anjara am'izany tsirairay, tsy misy iray se tsy manana anjara am'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Koa noho izany, zay tsy mibebaka de tonga toa ireto mponina am'ireto tanàna ireto no ho azany amin'ny fotoana hitsarana azy. Inona moa izany? Fahaverezana mandrakizay, fandorana mandrakizay, satria atsahivina fohy izany tanàna Sodoma zany de nidoran'Andriamanitra tamin'ny afo avy any an-danitra ho levona satria fahavetavetana no niainany, tsy nentina de nitoriana ny hialany am'izany fahavetavetana izany. Fa izay mibebaka kosa de omen'Andriamanitra toky ka handre teny mamy fampiononana, teny mamy fampiononana manao hoe anaka voavelany heloka ao. Ary sambatra ny olona zay voavelany helony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehova heloka. Fa izay misy famelan-keloka de ao no misy ny fiainana sy ny fifaliana mandrakizay. Ary de izany no ampanantenain'Andriamanitra tsika dia ny fiainana mandrakizay miaraka aminy ao an-danitra ao, raha mibebaka sy manaiky ny famonjena nataon'i Jesosy isika tsirairay avy. De mba ho amintsika izany teny anaka voavelany heloka ao avy amin'Andriamanitra mpamindra fo izany. Voninahitra eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.